Mbola mijoro ara-dalàna kosa ny rafitry ny antoko leader fanilo araky ny fanazavana izay nentiny birao nasionaly mpandrindra ny antoko leader fanilo izay any amin'ny taona 17 vao tokony hipetraka ny fanontaniana mahakasika ny fanoloana an'izay rafitra mipetraka izay. Lalamafy androany birao nasionaly mpandrindra ny antoko leader fanilo fa mitoy ny fitoampiasan'izy ireo. Any amin'ny volana Desambra 17 vao tokony hisy ny filakevitra nasionaly ny antoko ity ahafahana manolo ny rafitra ny leader fanilo. Raha zay rehefa le statut zany mifeny antoko leader fanilo dia mazava fa zao membre ny bureau national de coordination amin'izao fotoana zao dia tamin'ny décembre 2012 zay ny conseil national teto Antananarivo zany sanganana io. Dia conseil national io moa zany amin'ny antoko leader fanilo dia mivory isaky 5 taona. Ny fivoriana manaraka dia amin'ny décembre 2017 zay zavatra misy zany. Io ny instance hoe rafitra farana ambony eo amin'ny parti. Dia ny bureau national de coordination zany no manaraka satria hoe zany conseil national zany olo maro no ao avy any amin'ny faritra era Madagasikara zany. Dia ny émanation io zany aty amin'ny pouvoir amin'ny conseil national io dia ny bureau national de coordination no mahazo azy zany zay ny zavatra misy. Ny légitimité ny fikambanana dia indrindrindra ny fananany olom-boafidy. Nanatrika ny fifidianana teto zahay tamin'ny volana Jolay teo zany tamin'ny fifidianana communale. Zay dia ireo BNC hitanay ireo no tena niady mafy isi ny olom-boafidy amin'ny commune ao anatin'ny leader fanilo. Ary tsy mitsanga menatra ny leader fanilo amin'izany satria eo amin'ny fitopolo eo ny commune ben'ny tanàna lany leader fanilo. Fa manaraka izany everiko fa ny zavatra arosony namana sasany mampalahelo ihany satria zareo moa indraindray ohatrany hoe mametraka transition dia zay gaga be misy amin'ny lalàna satria na ny statut ny fikambanana tsisy mametraka an'izany zavatra zany fikambanana dia tokony mitohy hatrany miasa hatrany. Zay ny fomba fijerinay avy any ivelany. Misy ihany koa fanamariana nentin'ny birao nasionaly mpandrindra ny antoko fa misy ny olona ivelan'ny antoko misandoka ny anarany ny leader fanilo. Mampalahelo fa olo tanatin'ny leader fanilo tato no manao anazy io kanefa kosa misy koa olo sasany misandoky mpahafantarako eto Andriamatoa Berti Lalaina Bertines tsy membre ny conseil d'orientation Bertines tana amin'ny serena tagny izy nandritra 10 tao mahery asa tsy haintsona angambe serena dia hoe iveriny koa izy ao amin'ny leader fanilo agnakoronta raha sika mahalala i Bertines io fa membre ny conseil municipal teto tamin'andro ny Topolara Zanamasa sisy zavatra nilaminy nisy ny rangaha io. Somary nisy tsy fahankazahon-kevitra atao anatin'ny fikambananay zay atao hoe antoko politika misy maizy azy any raha teto amin'ny firenena malagasy kanefa moa ohatran'ny somary voaboaka natetika zay tato ato zay na amin'ny anao manjery na amin'ny gazety antsoratra. Io moa tonga amin'ilay fiteninay mpanamory hoe efa mandalo rivo mahery na turbulence kefa somary ho sévère ihany le izy dia miezaka zany zay atao amin'ny bureau national miresaka mifankahita mifanakalo hevitra mba handaminana izy ity satria efa karazana vaiakandro izy tika sarotra sy afenina tsonika. Ny tena tianay zany aloha dia ny fifanakalozan-kevitra hatrany hatrany. Nisongadina ireo tao anatin'ny fanambarana nataon'ny antoko leader fanilo androany.